mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairate nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairate nyavyamina itwechapechakawampunaya irate nyavyamina itwechapechakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany zazamonono amerenana lisony zazamonono indray tsika zao rakizy faly miarabanareo aloha e alohany anaovantsika ny lesona merenantsika ny lesona dia miarabany ankizy zazamonono rehetra fa nahazo toerana tsara eny ary andeha ifampiarahaba araka ny mahazatra foana dia ivavaka dia amerina lesona ary sika ao ary ao arinan'isa telo isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaona tompoko eny ary tatsaka ivavaka akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso vavakantsika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola manana fotoana indray amerenana ny lesona fahatelo ampio izay mba ho zaza endry aiainy tsara tsy adiditra amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ivavaka amen. Eny ary efa mamaraparana ny lesona fahatelo tsika lesona fahafiry misy teo ny tenenina lesona fahatelo lohateny efa mahay daholo ilay zazakely zanaky Abrahama tsy anjery mifankatiava ianareo. Eny ary efa manomboka mahay efa hitantsika tamin'ny heriny ary rakizy ny tantara dia andeha hotohizantsika indray zany izy zao nafana ny andro tena nanevokevoka namay be teo ozy izy Abrahama hoe andeha aka toerana eo varavaran'ilay fa mafana loatra zany andro zany dia nipetraka teo amin'ny varavarany i Abrahama fa mafana loatra dia kopakopaka i Abrahama rehefa mipetraka elaela teo izy tena tazana vahiny reny misy vahiny anankitelo hoay zary reto vahiny reto hoay manatonary ilay vahiny niazakazaka Abrahama niaraba ny vahiny manahoana tompoko salama tsara ve nareo hoay faly be Abrahama nahitan'ireo vahiny ireo mandroso mety iraty adrano dia niditra tao amin'ny Abrahama ilay vahiny tonga mieritreritra vahy Abrahama hoe inona reny ataoko an'ireto vahiny reto lasa izy niazakazaka ndany ianao aingana mampitsale mpanampiny maka rano anasana ny tongotr'ireo vahiny ireo fa reraka be izy ireo dia niazakazaka Abrahama nakany amin'ilay vahiny
mandra-piandry dia ozy maintsy le vahiny hoe andao mipetrapetraka ery ambany alokaloky ny azo ery fa mafana be ao anatilay e dia nanaraka mibaiko ny Abrahama ny vahiny petraka teo ambody hazo mahafinaritra tena mahafinaritra be teo ambodin'ilay hazo i Abrahama amin'iraka izy mieritreritra andeha karakara sakafo ho an'ireto vahiny reto satria Abrahama ange olona mahalala fomba dia olona mahay mikarakara vahiny dia nahafinaritra fa nahay ny fampikarakara i Abrahama sy ny vahiny. Hitantsika amin'ny herindray ny toy ny tantara hoe inona nataony Abrahama tamin'ireo vahiny ireo fa andeha ary aloha isika andeha amarana ny lesona androany dia averintsika aloha ny lohateny dia nitsenjery. Miara-mamerina ary isa 2 lesona fahatelo ilay zazakely zanaky Sara tsy anjery mifankatiava ianareo. Eny ary andeha tsika amarana ny lesona androany indray dia andeha ifanao veloma dia ivavaka tsika aloha dia ifanao veloma rehefa avy eo akambana ny tanana ary ahondroka ny loha akipy ny maso. Misaotra anao izay Jesosy fa nampianarinao tamin'ny alalan'ny Abrahama hikarakara ny namanay. Ampio izahay ho tia namana tokoa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Ndao arifanao velomintsika isa 2 tia mifanao veloma 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 tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray izany. Saotra n'Andriamanitra indray fa tonga ny fotoana dia afaka miniona indray isika ary sazaboto namako dia tsy haintsika ny tsy hankasitraka ny fitiavan'Andriamanitra antsika fa andao mihitsy aloha hiaraka hivavaka dia akambana indray ny tanana dia ahondrika indray ny loha dia akipy ny maso hiteran'Andriamanitra tsika dia hisaotra azy. Jesosy zokinay misaotra apetsaka anao izay fa mikarakara anay ianao na dia sazaboto aza izay dia lehibe indrindra eo amin'ny masonao. Omeo fahendrena izay rehetra mba ho mpiaino tsy manadino sady mpakatoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilota no misafidy voalohany. Izay indray ny lesona ianarantsika amin'ity anio ity Ilota no misafidy voalohany. Ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Genesis 3:20 andininy 9. Mivako toy izao dia miaraka mamerina fa mihaino tsara aloha ary aoka remba tsisy ady eo amintsika roalahy. Averiko indray aoka remba tsisy ady eo amintsika roalahy. Andao indray ary araka merina isika dia miaraka manisa telefona isa 2 aoka remba tsisy ady eo amintsika roalahy. Bravo! Eno tsara amin'izay inge ny tantarantsika fa mahafinaritra be. Nandre feo mafy sy tezitra avy any lavitra Abrahama. Nijereny Sara vadiny izy mety ho ny mpiandry angamba izany. Hoy izy tamin'ny alahelo mifamaly indray ry zareo. Mivoaka tany ivelany Abrahama mibalika ny masoandro. Tompokolay Abrahama hoy ny mpiandrondry iray nanomboka ny teny. Nanomboka nitondra ny adiny andian'ondrinao izahay tamin'ity marain'ity saingy nanaraka anay foana teny rehetra teny ny mpanompo ny lahinao Ilota. Isaky ny mahita toerana tsara ahafahan'ny ondry mihinana ady izahay dia torahan'izy ireo amin'ny vato sy hazo kely izahay sy ny ondry. Nakipy Abrahama ny masony. Raha ny fandriny dia hiravina ho azy fotsiny ny olana kanefa fatany fa tsy nety izany. Samy mpanan-karena izy Lota ankehitriny niaraka tamin'ireo andian'ondry sosy marobe. Ny famaly momba ny toerana feno ahitra sy loharano nandritra ny fotoana maro ny mpanompon'izy ireo. Fotoana tokony hijanonany fifandirana izao no ikarakaran'izany hoy Abrahama tamin'ny mpanompony.
Vetivety foana dia nijoro teo anoloan'ny tranolain'ny Lota izy. Dadatoa, hoy Lota rehefa nahitany Abrahama, tena mahafinaritra mihitsy ny mahita anao. Inona zato atondianao ao amin'ny tranolaiko amin'izao atoandro be izao? Avy andao sika hiara-mandehandeha hoy Abrahama namaly. Taheno zavatra aminao aho. Nianika voana kely izy miaraka mitazana ny lohasaa rehetra nivelatra nanoloana azy ireo. Lota, miady toerana misy maitso sy rano ny mpanompontsika hoy Abrahama. Tsy ampy avelona ny biby fiompitsika roa lahy intsony ty tany ty. Aoka re mba tsisy ady amintsika sy ianao tonga ny fotoana tokony isarahantsika. Nanaiky an'izany Lota, fantany marina fa marina no nolazainy dadatoany. Dia nitazana ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho azy Abrahama. Misy afidiana ianao toerana izay tianao honenana. Raha mandeha any ankavia ianao dia ho any amin'ny ankavanana. Raha handeha miankavanana ianao dia mandeha any amin'ny ankavia. Nijerina anatrika ilay tany Lota. Teny ankavia dia nahita toerana misy maitso izy. Toerana tsara, azo ipetrahana izany. Kanefa teo ankavanana dia tsara kokoa ny maitso ary be dia be ny rano mety ho azo avy amin'ny renirano teny. Tena toerana tsara dia tsara ipetrahana io. Andeha ankavanana hoy Lota. Niary hoy Abrahama. Andeha ankavia kosa zany. Saray, hoy ny antsony vadiny. Mila mangoroneta sika. Kely sisa dia farana ny fifandirana eo amin'ny mpiandrondry. Ifindra toerana sika. Manao anataholy anareo rakizy namako. Faly indrindra ny tenako tafahoana aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tonga eto isika hiaraka merina aloha hevitra afaraka 12 izay manao hoe mahazo namana vaovao Jesosy. Mahazo namana vaovao Jesosy. Mino fa haintsika tsara ny andalan-teny izay natao tsy anjery ny raha antsika nahita taiza re tao amin'ny Mateo 7:7-12 izay indrindra. Andao re raha antsika mameriny. Tsy tonga aho hitady ny marina fa ny mpanota. Tsy tonga aho hitady ny marina fa ny mpanota. Mateo 7:7-12. Eny tokoa rakizy manasa aisy ianao Jesosy mba hananantsika anjara ao amin'ny fanjakany. Tsy tsika sianao ihany fa manasa ny olona rehetra mihitsy izy. Tiany Jesosy itsika hanana anjara amin'izany ka dia andao aro arahantsika ny tantara izay maneho an'izany fitiavan'i Jesosy manasa antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Andao ary. Efa nisy fotoana ve ianao nahatsiaro tena irery ohatrany hoe tsy nisy olona nirarahanao ary tsy manana namana ianao na dia iray aza. Izany indrindra nge ny fahatsapan'ny tenan'ny Matio ny alohan'ny aonany tamin'i Jesosy rakizy. Rehefa izany dia niova ny zavatra rehetra. Angamba ny eto toy izao ny fitrangana izany. Rehefa lasa babon'ny Romanina i Jodia dia nitaky izy ireo ny andoavan'ny Jiosy rehetra. Tsy tian'ny olona izany hoe manome ny volana izany indrindra fa hoe ho an'ny miaramila izay manjaka eo amin'ny taniny. Ny ankabazan'ny olona dia tehitra noho izany. Maro tamin'izy ireo no niezaka nitady fomba tsy andoavana ny hetra rakizy. Nanakarama olona Jiosy izany ny Romanina hanampy azy amin'ny fanangonana ny hetra. Ka izany ange no nahazahoany Matio an'io asa famoriketra io Ny andraikitra nomena azy dia ny manaraka tsara fa mandony hetrany ny olona. Vetivety foana dia najary tsy niresaka tamin'ny intsony ange ireo namany taloha rehetra tsy te hifampiraraha tamin'ny intsony ny fianakaviany. Ny Romanina koa dia tsy dia tena hoe tia azy akory. Toy ny mpanompo no nandraisan'izy ireo azy ka dia matetika izy no tsy noraharainy. Ny vola ihany ange no zavatra notadiaviny. Ny any olona mba niresaka taminy dia ireo mpamory hetra hafa namany. Mazana ny olona no milaza fa ny mpamory hetra rehetra dia mpandainga sy mpanambaka ary mpangalatra rakizy. Misy anefa ny mpamory hetra tsara fanahy ary misy koa ny ratsy fanahy. Tsy mba nomeny Romanina karama ange izy ireo tamin'ny fanangonana hetra. Nieritreritra fotsiny hoe
hampitomboany ireo mpamory hetra koa ny hetra takiny. Ny tombony volanangon'izy ireo no azony tazoniny, noho izany dia naka vola mihoatra no ny tokony alainy tamin'ny olona ange izy ireo ny akamaroan'izy ireo. Nisy fotoana izay nandrenesany Matio momba ny lehilahy iray atao hoe Jesosy. Na dia tsy niresaka taminy aza ny olona dia nifampiresaka tamin'izy ireo samy izy ireo ihany ny olona. Ka raha teo ampilaharana andohetra ange ny olona dia ny haino azy ny resaka Matio izany ny fomba nahafantarany rakizy ny zavatra nitranga teo an-tanàna. Nampitolagaga tonga ny zavatra reny momba ny Jesosy na nasitrana olona izay tsy afaka mandeha na jamba hatramin'izay izy. Indraindray Matio dia nahita ireny olona ireny ny azakazaka sy ny tsambikimbikina mba hifalifaly amin'izao fotsiny. Nilaza ny olona fa namela heloka koa Jesosy. Ny eritreritra momba izany ange Matio fantany fa nanao zavatra tsy mety izy. Mety ho afaka ny amela ny helo ny feso Jesosy. Mety hiresaka amin'ny akory ve azy izy. Indray andro ary dia ny zavatra mahafinaritra nitranga. Tamin'ny voalohany aloha dia ny eritreritra ange Matio hoe misy fihetsem-bahoaka eny an-dalambe. Tsy dia azony loatra ny ainy. Angamba kosa mba tsy nikomy tamin'ny Romanina ny olona ka. Vao maika izany dia hampitombo ny olana. Hitombo indray ny isan'ireo miaramila eny an-dalana. Inona ary ny zavatra nitrangy? Tapitapoka teo dia nijoro teo anoloan'i Matio ange Jesosy niresaka taminy. Hoy Jesosy hoe Matio, avy andao anaraka. Tsy niaotraotra rakizy Matio. Nitsangana izy navelany tamin'ireo mpamory hetra hafa ny zavatra rehetra ary dia lasa izy nanaraka an Jesosy. Nanapa-kevitra ny anaraka an Jesosy Matio. Ny ho iray amin'ireo mpanampy azy. Tia no fantatry ny hafa izany ka dia nanao fety lehibe ho an'ny namany rehetra izy. Tia no mba hiaona amin'i Jesosy ihany koa ange ireo namany. Tonga nijery izy zavatra nitranga tany ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Hitan'izy ireo fa vahiny tao amin'ny Matio Jesosy. Hitan'izy ireo izy niara-ny sakafo tamin'ny mpamory hetra ka dia savoaka tokoa izy ireo. Jesosy hoy izy ireo, nahoana ianao no miara-misakafo amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Nitraka rakizy Jesosy ary dia nitsikitsiky. Ny olona salama tsy mila dokotera hoy izy. Ny marary ihany no mila dokotera. Tsy tonga aho hilaza marina mba hibebaka fa tonga aho hanampy ny mpanota mba hibebaka. Na hanome fanantenana ho an'ny tsirairay angerakizy ny valitenin'i Jesosy. Tsy nisy natao ho an'ny ivelan'ny fianakavian'Andriamanitra ny olona. Ny tsirairay avy dia ampirisihana mba hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ahoana ary ny aminao efa niditra ho anisan'ny fianakavian'i Jesosy ve ianao? Andehary antsika anasan'ny olona tsirairay ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra rakizy. Miarabantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray zany zao no hiaraka amerina sy amitina izay nianarantsika na andritry ny herinandro. Lesona faraka ambin'ny folo koa no nianarantsika dia andeha averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery. Minao fa efa mahay be daholo zany io. Ndao ary ilay tompo mpanompo zay ny lohateny. Ataontsika ny tsy anjery. Koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Jaona toko 7:10, andiny 7:10 sy 5:10. Mahafinaritra fa miezaka daholo isika ao nefa tena mahay tsara. Inona indray ara no nresahantsika nandritry ny herinandro? Haitsika tsara satria nianatra lesona daholo. Fa ny tantaran'i Jesosy izay nanasa ny tongony mpianatra taloha indrindra ny ninanany zareo amin'ny Paska. Rehefa niakatra tao amin'ilay efitrano ambony izy ireo dia misy asa izay fanaon'ny mpanompo. Haitsika tsara ilay izy. Tsy natao ho an'ny olona rehetra ny manao an'ity asa ity, fa rehefa miditra mivahiny amin'ny trano anankiray, ny olona anankiray na olona maromaro dia efa misy mpanompo eo miomana amin'ny rano sy ny famahoana manasa
ny tongotra izy ireo satria avy nandeha tongotra lavitra izy ireo. Tamin'izany moa tsy misy fiarakodia tahaka ny ankehitriny fa mandeha tongotra mivovoka ny olona tsirairay avy, dia misy mpanasa tongotra. Rehefa niakatra tao nefa ny zareo dia ny fampijerijery satria tsy nisy mpanompo tao. Teo indrindra Jesosy no nampianatra zavatra anankiray izay nomeny an'ireto mpianatra reto ary mbola ampitaina amin'ny taranaka rehetra dia tonga amintsika izao ihany koa, izay toetra nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Izay mihitsy no tiany ampitaina amintsika mba ho toetrantsika ihany koa, dia na dia hoe tompo ary izy dia nanao ny asan'ny mpanompo. Noraisin'i Jesosy ny rano sy ny famahana dia nataon'ilay asan'ny mpanompo. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany koa hoe raha izahatra izaho izay tompo sy mpampianatra satria izay no heveranareo nanasa ny tongotrareo, ianareo koa izy dia tokony hifanasa tongotra. Dia notsindriany Jesosy tsara ilay izy hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Jesosy tokoa ry tanora namako no ohatra tsara indrindra ho antsika. Tonga teto amin'ity tany ity izy ho tonga mpanompo. Rehefa nanao an'io asa fanasana ny tongotry ny mpianatra io izy, izay zavatra tsy ataon'ny tompo amin'ny mpanompo mihitsy na ataon'ny mpampianatra amin'ny mpianatra, dia nefa no tanterahany dia namela fianarana ho antsika izy. Ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy no nasehony tamin'izany, fitiavana izay tia manompo ny hafa. Dia izay koa no tiany ampitaina amintsika. Tiany isika raha mba hanompo ny hafa, hanampy ny hafa, ary izay indrindra no andeha ho ataontsika amin'ity tontolo andro ity. Sady izany ry tanora namako, andeha hizara ho an'ny hafa isika, andeha hanompo ny hafa isika. Androany izany dia anatanteraka an'io andraikitra izay nampianaran'i Jesosy antsika io isika. Dia mino aho fa ataontsika mifotsika tokoa. Ary tsy androany ihany fa ho fiainantsika mihitsy ny fiainan'i Jesosy sy izay zavatra nampianariny antsika. Hatreo indray ary ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro, mino aho fa nandraisanao fanapahan-kevitra mahafinaritra izany. Mirary soa antsika tsirairay. Fifaliana no iaravanantsika tsirairay avy indray anatra an'ity fotoana ity. Miaraba manokana ireo tanora 13 taona sy 14 taona. Lohevitra faraka 12 no nirantsika nianatra ary mitondra lohateny hoe mahery fo. Mahery fo. Ny andininy izay natao ho tadidiana dia ao amin'ny Salamo 7:70, andininy faraka 12 sy ny 12. Manao hoe ampatsiaro ny asan'i Jehovah aho fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Raha miresaka mahery fo isika dia fantatsika tsara ary haintsika ny tantaran'ireo malagasy nahery fo. Ary tsarovana izany isaka ny 25 ny volana Marsa. Nitolona ho an'ny fahafahan'i Madagasikara izy ireo ary nolazaina fa mahery fo. Eo amin'ny tantarany maha-kristiana ihany koa dia misy ireo mahery fo. Ary anisan'izany ity tovolahy antsoina hoe Bruce Olson ity izay vao 17 taona monja dia nasaina hitory ny hafatra momba an'Andriamanitra any amin'ny firenen'ny Kolombia tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa niasa tany nandritra ny 20 taona izy dia nosamborina taty aoriana ary nolazaina fa voakarama mba hanongana fanjakana. Dia rehefa nosamborina izy dia nitory tamin'ireo miaramila izay mpisambotra azy nilaza momba fitiavan'i Jesosy tamin'ireo olona rehetra izay nifanerasera taminy. Ary isaky ny fantatra fa mitory momba an'izany Jesosy izany izy dia nafindra toerana. 12 izy no nafindra toerana mialohan'ny nazony afatra ny amin'ny hamonoana azy tanteraka. Eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ihany koa dia misy ireo olona izay hovidintsika ho mahery fo. Hitantsika eny amin'ny fiainantsika rehetra eny. Fa azonao atao ihany koa ny mandinika ny soratra masina, dia ao anatin'ny soratra masina ihany koa dia mahita mahery fo be dia be isika. Fa ny ohatra tsara indrindra amin'ireny dia Jesosy. Jesosy ilay mahery fo
avy any an-danitra izy a no nanolotra ny tenany hidiny aty amin'ity tany izay iainantsika ity a, nanolotra ny ainy ihany koa ho faty a teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ilay mahery fo a tokony ho alaintsika tahaka voalohany indrindra mba hahafahantsika makatahaka an'izany toetra an' Jesosy izany ary dia ilaintsika ny mibanjana azy isan'andro, ilaintsika ny mandinika ny tantaram-piainany a mba hahafantarantsika ny zavatra nataony ka angalantsika tahaka ireo zavatra izay nataon'i Kristy mba ho antsika. Anisan'ny famaritana ny mahery fo izay no nampianaran'i Jesosy ny voalazan'i Mateo 10. Asaiko ianao any an-trano any mba hamaky an'ireo fahasambarana be dia be no lazain'i Jesosy tamin'izy nanao toriteny teo an-tendrombohitra fa ireny no hamantarana ny olona mahery fo. Ka izao ary isika tanora tsirairay avy ihany koa dia natsoina mba ho mahery fo eo amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra antsika, na eo amin'ny fiarahamonina na ny ampianarana na iza n'aiza misy antsika dia natsoina isika ho mahery fo ary mahery fo ho an'i Jesosy. Ka vao mitazana antsika ny olona manodidina antsika dia ahita ny endrik'i Jesosy. Tadidio fa napetraka isika ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao ary ny rehetra no nasaina mba hijery antsika. Ka rehefa mijery antsika ny olona moa ve mahita ny endrik'i Jesosy izay tahafintsika eo amintsika izy? Ny rariko ry tanora 13 taona sy 14 taona dia ho mahery fo ianareo tsirairay avy. Hibanjana an' Jesosy ary haka tahaka ny toetran'i Jesosy ary hiaina ny fiainan'i Jesosy dia ho mahery fo an'i Kristy ny tsirairay. Dia misaotra indrindra re ho amin'ny manaraka indray. Faly miarabantsika zatovo namana indray tratran'izao sabata izao. Manofa tananao antsika izay afaka mahita ny fahitalavitra miarabarsea tratran'ny sabata ary sika izay miaino amin'ny alalan'ny onjam-peo kosa dia mbola manolotra n'izany fiaraban'ny izany ihany koa ary indrindra manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifalian'ny lanitra ao amintsika rehetra satria tsy toy ny andro rehetra ny andro anio fa sabata. Tombontsoa anao ny manana ny sabata ary indrindra afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Ilay lohahevitra na lohateny izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia ilay manao hoe fisalasalana tao an-dohasa. Tao an-dohasa tao izany dia nisy inona? Nisy fisalasalana. Ary raha mametraka fanontaniana izao ny tenanay izany ho antsika rehetra dia mba tadidio kely hoe taiza ianao no misalasala dia oviana. Inona no nampisalasalanao? Fa eto dia handray lesona isika fa ny fisalasalana mahakasika ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy tsara. Tsy tokony salasala mihitsy sika ny amin'ny fivavahana amin'ilay Andriamantritsika sy ny zavatra izay mbola tokony ho ataony amintsika rehetra. Toy izao no voalaza ao amin'ny Pajaka voalohany 20:1-20 andininy fototra. Ary ho Jehovah mivoa ka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah ary indro nandalo Jehovah. Zay ilay andininy. Ary ho Jehovah mivoa dia mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah ary indro nandalo Jehovah. Zay zany ny tenin'i Jehovah. Zay ny tenin'Andriamanitra. Mandehana dia mivoa dia manaraka ny ataontsika. Ary efa manaraka isika dia misy zatra mitranga. Tena mandalo tokoa Jehovah. Tena mandalo tokoa izy. Eo amin'ny fivavahana kristianina sy eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia misy karazana fanafody na hoe toetra ihany koa tokony hananantsika mba hahatonga antsika tsy ho tratra amin'ny fisalasalana. Voalohany indrindra dia ny finoana. Ny faharoa ny fivavahana ary ny fahatelo dia ny asa. Reo anankitelo reo raha hananantsika dia miala amintsika izany fisalasalana izany. Tsy misy izany. Fa ny mahatonga antsika be fisalasalana io tsy misy finoana. Tsy ampy finoana. Faharoa tsy ampy fivavahana. Tsy tena ampivavaka isika. Ny fahatelo tsy tena miasa isika ao an'Andriamanitra. Ary rehefa reo telo reo no ohatry ny hoe eo ihany amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra dia mora misalasala kely tsika. Kanefa io Andriamanitra io
dia tsy mba mandainga. Ny fandrian'Andriamanitra sy ny fikasany eo amin'ny fiainanao tamin'ny lasa dia mbola azony atao ankehitriny ary mbola azony atao amin'ny ho avy. Mino an'izany fa ianao samy salasalany amin'izany. Fa eto zany tsika dia mandray lesona aza misalasala. Aza misalasala. Fa rehefa miteny Jehovah hoe andalo aho, farao ny zavatra rehetra izay teneniko anao, arahanao ilay zavatra rehetra nyteneniny, dia tena mandalo tokoa izy. Ary hoe Andriamanitra mandalo io tena zava-dehibe eo amin'ny fivavahana kristianina. Amin'ity sabata ity dia maniry mba hatsapa ny fandalovan'Andriamanitra ianao, ny fanatrihan'Andriamanitra ianao, ny fitiavan'Andriamanitra ianao ka tonga anao ho tia sy hanompo azy ary tsy salasala ankehitriny sy amin'ny ho avy. Toy izay ary toka fitinana indray ny lohahevitra izay nianarantsika tamin'ny lasa. Rasosia. dia faly miarambatsika rehetra indray amin'ny zao famerenantsika ny lesona faraky ambin'ny folo zao maniry fatratra n'Andriamanitra aoziony mialohan'ny arahantsika mianatra ny tenyandriamanitra dia nao hiaraka hivavaka isika
Andriamanitra rainay be fitiavana misotranao zahay no ny fitiavana sy ny famondram-ponao taminay ka mbola omenao fotoana fahana miara-mianatra ny teninao zahay mamela ny helokay ary eo ka ny fanainao masina no hitaridalana anay anome lesona sahaza ao anay hanazavanay ny teninao koa mitenena tompo ao fa miainanao zahay milaran'i Jesosy amen. Ry mpiara-mianatra mahalala isany ny lesona faraka amin'ny folo dia lesona natao ho anao maniry fatratra an'Andriamanitra any iziona. Ny andininy fototra izay natao hovakiana sy ho tadidiana dia izay voalaza amin'ny salamo fa 4:20 ka ny andininy faharoa manao hoe manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Manina vontona alahelo ny kianjan'i Jehova ny mpanao salamo. Maniry fatratra an'Andriamanitra any Ziona. Iresaka momba ny amin'ny Ziona isika izy inona moa zany Ziona zany? Ny lesona dia milaza amintsika fa i Ziona dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra velona eo amin'ny olona. Ziona dia maneho ilay tendrombohitra nofidian'Andriamanitra mba hanorenana ilay fanjakany. Ziona dia Andriamanitra mihitsy no lehibe ao araka ny voalazan'ny Salama 9:9. Izy no manjaka ao ary Ziona no fitoeran'ny fitahiana sy ny fialofana avy amin'Andriamanitra ary Ziona dia matetika ampitahaina amin'ny Jerosalema na ny fitoerana masina. Ziona dia manerana ny tany rehetra ary ny fitahiana ao Ziona dia natao ho an'ny manerana ny firenena manontolo. Noho izany dia ny hira mipolotra avy ao Ziona dia hiram-pifaliana izay maneho fiderana sy ny hatsara-tarehan'ny Ziona ary ny hira atao an'ny Ziona dia maneho ny fiandrianan'Andriamanitra velona. Arary loatra ny mpanao salamo raha ilaza izy manao hoe manina sady votony ny alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahy. Iriko mba ho toy izany koa ianao, mba maniry manina ny kianjan'i Jehova ary zay natonga azy amin'ny andininy 10 milaza manao hoe fa nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravarany tranon'i Jehova toy izay mitoetra eo andahin'ny ratsy fanahy. Ry namako mpiara-mianatra amiko tena satry ny mpanao salamo tsy hiala eo akaikin'Andriamanitra ao amin'ny Ziona ao amin'ilay fitoerany masina. Satria fantany fa ao amin'ny toerana io no ahitany ny fanatrehan'Andriamanitra velona ka mahatonga azy azo toetra miavaka sy vaovao. Azo ny tsiraray avy atao ny mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny toerana ivavahana io. Satria ny fitoerana masina no toerana melombelomana hanatsarana ny fifandraisana misy ao amintsika sy Andriamanitra sy hanatsarana ny fifandraisana misy amiko sy aminao ihany koa. Eo amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 20 dia milaza ny mpanao salamo fa mamirapiratra avy amin'ny fitoerana masina io ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny firenena iray manontolo. Eo amin'ny andininy 11 dia lazainy manao hoe koa sambatra izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakizay izy. Tiako mba hitahitam-ponao zany. Fifaliana ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra satria voalaza eo fa ny fitahiana avy ao amin'ny fitoerana masina na ny fitahiana avy ao Ziona na ny fitahiana avy amin'ny fiangonana dia toa tahaka ny tara-masoandro ka mipakatra any amin'ny farany tany izany fitahiana izany. Ary rary loatra ny fihetseham-pon'i Davida raha nanao hoe manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Koa maniry fatratra an'Andriamanitra ny Ziona koa ianao androany. Satria ny indray andro eo kianjan'i Jehova dia tsara noho ny arivo. Afinaritra izany fanapa-kevitra izany. Ary eo amin'ny Salamo 2:20 dia mitarika ny saintsika indray
ny mpanao salamo mba angataka fiadanana antiziona ity amin'ilay any Jerosalema. Inona no anjaranao? De zao ny voalaza hoe mangata fiadanana ho any Jerosalema, ambinina ne izay tianao. Ry namako, ny andininy voalohany de misy fitaomana manao hoe faly aho. Raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Atao fifaliana ho anao ny mandray fanasan'olona anankiray ho any an-tranon'i Jehova. Ataovy tena fifalia dehibe ho any an-tranon'i Jehova. Faly aho. Fa inona moa no atao any? Hitantsika amin'ny andininy voalohany io zany fa maneho firavoravona sy fifaliana ny fatongavana any Jerosalema makany an-tranon'i Jehova. Tena fifaliana zany. Satria Jehova mihitsy no ivo ny fiainana ao anatin'io fitoerana masina ao Ziona io. Ary ao Jerosalema na ao am-piangonana no ezahany io le tediavana ny rariny, ary mino izy fa ao de mahazo an'izany izy. Fa eto dia misy anjara brikinao, adidinao. Inona no atao aminao? Mangata fiadanana ho any Jerosalema. Ny fangatahana fiadanana ho any Jerosalema zany dia fangatahana ny fitahian'Andriamanitra ho any tanàna iray manontolo, ny ponina iray manontolo. Ny fangatahana fiadanana ho any Jerosalema dia mampiray ny mpivavaka ka mahatonga ny fiadanana hiparihaka manerana ny rehetra ary hiparitaka eo amintsika samy isika ihany koa. Ry namako, misy antso ho antsika eto dia ny fangatahana fiadanana ho any Jerosalema. Satria ny fangatahana fiadanana ho any Jerosalema dia mampita antso ho any vahoakan'Andriamanitra mba hiavana amin'Andriamanitra ary mba hahatonga ihany koa hiavana samy izy. Ka dia ampianarina ianao, ary zany tokony ivony bavaka tsika rehefa tonga amin'ny fiangonana isika mangataka fiadanan'ny fiarahamonina izay misy antsika tsiraray avy. Ziona, fonena ny firenena rehetra. Araka ny voalazantsika teo, Ziona dia manerana ny firenena rehetra. Ny fankalazana ny Ziona, araka ny voalazan'ny Salamo 120 ry havana, dia maneho fa ilaitsika ny manandratra fiderana ho an'ny Ziona. Satria zao voalazany hoe ny naorin'i Jehova dia ao tendrombohitra masina, ny vavadin'ny Ziona dia tiany Jehova mihoatra noho ny firenena rehetra izay any Jakoba. Zava-dehibe manana ny maizy azy ity Ziona ity, satria ny Ziona dia mitarika ny olona idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra, ary ambaran'ny Salamo 120 fa tao Ziona no teraka ny firenena rehetra izay ary midika fa nomen'Andriamanitra fitahiana ny tsiraray avy ao Ziona ao. Ny Salamo 170 dia notoniantsika ihany koa tamin'ity herinandro ity. Izay salamo mampafantatra antsika, mitarika antsika fa azonao atao ny matoky an'Andriamanitra ho fiarovana mafy ho anao, na dia eo aza ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana. Amin'ny Salamo 170 dia manao hoe Andriamanitra no hery, aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, ka noho izany no tsy atahorantsika, na dia levona aza ny tany, na mifindra amin'ny ranomasina aza, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Manoritsoritra ny Salamo fa feno korontana eto amin'ity tany ity. Feno olana, feno fahoriana eto amin'ity tany ity. Kanefa na dia feno faratsiana aza eto amin'ity tany ity, dia ny fanatrehan'Andriamanitra kosa dia eo aminao, eo amiko, eo amin'izao tontolo izao. Ary izay no mampahiry antsika, ary izay no amporisihana antsika mba hideran'Andriamanitra mandrakarivo, na dia ao anatin'ny savorovoro azy izao tontolo izao, dia ny fiarovan'Andriamanitra kosa azo antoka ho anao, ho antsika rehetra. Ary izay no mahatonga ny mpanao salamo anao ny antso amin'ny Salamo 120.
salamy fa 5:20 ary zay le hoe maniry fatratra an'andriamanitra ao ziona ataovy etaetam-ponao ny maniry an'andriamanitra ao ziona zao no voalazana izay matoky an Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra masina zay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay tahaka ny tendrombohitra manodidina Jerosalema no andidina an Jehovah ny olony eto dia ampitahaina amin'ny tendrombohitra ziona ireo izay matoky an Jehovah tendrombohitra tsy mihetsika tendrombohitra mitoetra mafy zany hoe tandidiny miery sy ny fiarovana mafy izany tendrombohitra ziona zany ny fahitana ireo tendrombohitra manodidina an Jerosalema dia nanentana mpanao salamy fa azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra zay andalovana eto amin'ity tany ity na dia eo aza zany ny faharatsiana na dia eo aza ny mety olana maro samihafa lalovana dia manome toky Andriamanitra fa vonina hiaro izy izay matoky an Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra zio arary loatra averiberitsika ihany fa manina sady votona lahelo nikanjan Jehovah ny fanahy aoka ianao tsy hanao tahaka an'le olona hoe afiry miravo andreo ndao am'izay oto fahariva ny andro fa ao amin'ny trano Jehovah no ihiny fitahina manana mbiampy ho anao indraindray mety varina isika mijery ny fanambiana ny ratsy fanahy na fahombiazany ratsy fanahy ka mety ho alaim-panahy mety anaraka ny diany fa ny kosa eto dia zao ny lesona dia milaza amintsika tsara fa tsy miaro izay manalavitra azy Andriamanitra ho amin'ity androany ity tarika anao aoka hatoky an Jehovah ianao mitarika anao ny lesona aoka ianao tsy hihetsika aoka ianao aniry mandrakariva aoka ianao ho manina isan'andro san'andro nikanja an Jehovah aoka ianao ho tamana ao am-piangonana aoka ho fifaliana ho anao ny makany amin'ny trano Jehovah ka hideran'Andriamanitra satria ho avy ny andro ho any amin'ilay fiainana mandrakizay isika any amin'ilay ziona maharitra mandrakizay zao ny voalaza maro amin'ireo zanak'Andriamanitra no nahatsiaro an-dranomaso any ziona le an-danitra amin'ny salamy 7:1 ka ny fahatsiarovana ny ziona dia tsy eritreritra mandaly fotsiny ry havana fa fisaintsaina sady fanapaha-kevitra hiaina mifanaraka amin'izany fahatsiarovana izany zay rehetra mahatsiaro amin'ny ziona zany zay manana ny kanjan Jehovah dia lasa manamboatra ny fiainany hifanaraka ny amin'izany etaetam-po izany araka izany ny fanaovana ny irany ziona dia fanapaha-kevitra mivaivay ny amelany eo am-pony fanantenana ny amin'ny amerenan'Andriamanitra milaony ilay fanjakana tsy ho ilaintsony androany ary dia tiako ianao anavoan'ny fanoloran'ny tenanao indray ka hiteny amin'Andriamanitra koa tahaka ny mpanao salamanao hoe Jehovah ao manina sady votona lahelo ny kianjanao ary eo aminao no ahitako ny fifaliana rehetra mirary soanao indray ary sitrapon'Andriamanitra dia miaona indray tsika amin'ny manaraka fa ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao ka aoka atoko tsara ianao tsy mihetsiketsika mba hatonga ny fitahinan'Andriamanitra ho anana ambiampy eo ny fiainanao ary atao fifaliana ho anao raha misy mitaonanao andao any an-tranon'i Jehovah sia faly aho raha hoy izy rehevo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah andeha ary ho tohanantsika indray zao sekoly izao amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanatitra
mivavaka risika toko. Andriamanitra rainay izy any an-danitro, misaotranao izahay fa afaka niara-nianatra ny teninao tamin'ity androany ity, ka ankehitriny dia avaozonay ny fanoloran-tenanay mba ho fifaliana ho anay hatrany hatrany ny mitoetra eo amin'ny tempolonao. Ataovy etaetam-pona isan'andro isan'andro ny midira sy manome voninahitra ny anaranao. Andriamanitra, misaotranao ihany koa izahay amin'ny mpiaino ho an'ity mpiara-mianatra amiko ity, aoka ny fiadananao ho azy sy ny tokantranony. Dia ny fanatitra izay nataony teo anie dia ingene mba ahavita be eo amin'izao sekoly izay manomana anay sy mitaona anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotrao